Rahabatsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny tsy ambaratelon'ny fifadikanina izay indray no lohatenin'ity vidéo izay hoentina amintsika amin'ity andro anio ity. Zava-dehibe loatra amin'ny maha-kristianina antsika ravana ny fifadikanina tsy tokony ho ataontsika ambanin-javatra mihitsy. Tomboka ianao anio anaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity ahafahanao mahita ireto lesona folo izay tsara ho fantatra mahakasika ny fifadikanina ireto. Ny voalohany dia izao ny maha-kristianina anao dia mitaky anao hifadianina. Ny dikan'ny hoe kristianina dia hoe mpanara-dian'i Kristy. Ka i Kristy ilay arahantsika dia tena olo ny fifadikanina. 70 andro sy 70 alina izy no nifadianina raha tsara izany. Aiza ho aiza amin'izany isika. Nisy fotoana izy nikianin'ireo fariseos mpanorandalàna ny amin'ny mpianatra ao tsy mifadianina dia izao no navaliny manao hoe ho avy ny andro hanalana ny mpampakatra hiala eo aminy koa amin'izany andro izany hifady izy. Izany hoe ho avy ny andro tsy ho eto intsony dia amin'izay fotoan'izay hifadianina ny mpianatra. Ny mpianatra Jaona raha teo koa dia nifadianina matetika sy nivavaka araka ny ambarany any amin'ny Luka 5:7-7 ary fantatsika tsara fa izany hoe fifadikanina izany ao anatin'ny Baiboly dia tena farafa kely ny 50 ny miverina ao anatin'ny Soratra Masina izany teny izany. Sarobidy zava-dehibe fifadikanina io. Ny faharoa dia izao misy karazany roa ny fifadikanina. Misy ilay fifadikanina izay an'olon-tokana. Ianao rehetra dia afaka mifadianina tahaka nataon'i Jesosy any Matteo 4. Fa misy koa ny fifadikanina izay ataon'ny olona maromaro, mety ny fiangonana io. Araka ny voasoratra ny asan'ny apôstôly 7:10 ohatra dia ny fiangonana voalohany dia nifadianina izy. Mety ny firenena ray manontolo mihitsy koa. Tahaka izay voasoratra any amin'ny Joela 2 azo atao tsara mihitsy koa izany. Ny zavatra fahatelo tsara ho fantatsika dia ny hoe Andriamanitra ny banjinina ao anatin'ny fifadikanina. Tsy hoe tsy misakafo fotsiny dia izay fa tena fotoana hifantohana sy hijerena an'Andriamanitra ny fifadikanina. Araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Daniela 7:7 manao hoe ary nampanatrehiko an'Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin'ny fifadikanina. Nampanatrehiko an'Andriamanitra Tompo ny tavako. Izany hoe fotoana tena hanatrehanao an'Andriamanitra hijerevanao sy hibanjinanao, hifantohan'ny fisainanao sy ny eritreritranao sy ny masonao any amin'Andriamanitra. Ka tsy hoe tsy misakafo fotsiny araka ny nambarako teo fa ao anatin'izany mihitsy koa ny hoe ajanona hatramin'ny telefônina aloha ohatra amin'ny fotoana fifadikanina vonoina mihitsy ny réseaux sociaux sy ohatr'izany apetraka mihitsy aloha rehefa hoe hifadianina satria mifantoka amin'Andriamanitra tanteraka ianao ao anatin'izany fifadikanina izany. Ahoana ny ahafahanao mifantoka amin'Andriamanitra? Tsy azo sarahana amin'ny vavaka sy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra eo. Tsy maintsy mivavaka ianao anatin'io ary ny tenin'Andriamanitra no ahafahanao miaona amin'Andriamanitra, mahita an'Andriamanitra dia ao zany ianao no mandalina sy mikatsaka ny tenin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe ao anatin'ny fifadikanina io. Ny zavatra fahaefatra tsara fantatsika dia ny hoe fomba hiverenana amin'Andriamanitra koa ny fifadikanina. Indraindray manko ravana ilay olana izay atrehantsika, ilay zava-doza, ilay aretina, ilay zavatra tena hoe goavana izay atrehantsika dia tena endrika ilay vokatra ilay fisarahantsika tamin'Andriamanitra no antony. Ka ny fifadikanina dia mamerina antsika amin'Andriamanitra indray satria hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Joela 2:12 manao hoe koa na dia ankehitriny azy ho Jehova miverena amiko amin'ny fonareo rehetra ary amin'ny fifadikanina sy ny fitomaniana ary ny fitarainana. Miverena amiko amin'ny fifadikanina. Tena fotoana hamerenana amin'ny laonina ny fiainanao indray io satria indraindray ny fiainantsika dia mikorotana sy misavorovoro vokatry ny fahotana. Ka ny fifadikanina dia fotoana hiverena antsika amin'Andriamanitra indray. Ny zavatra fahadimy tsara ho fantatsika dia ny hoe mitondra antsika ho amin'ny fandresena ny fahavalontsika ao anaty fifadikan'Andriamanitra. Ny fomba ahafahana mandresy ny fahavalo dia misy fotoana ao anatin'ny fifadikanina. Ny tantaran'ny zanak'Israely any amin'ny Samuela 1:7 dia miresaka ny amin'ny fahavalo izay natrehany dia ny Filistina. Hoy izy amin'ny 7 manao hoe hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra raha miverina amin'ny Jehovah amin'ny fonareo rehetra tokoa ianareo ary io hiala aminareo ny andriaman-kafa sy ny Astarta ka ampiomany ny fonareo ho amin'ny Jehovah ary eo ka izy ihany no hotomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Izany hoe raha miverina amin'Andriamanitra nareo ka mibebaka manara ny fahotanareo dia izao hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia rehefa jerevanao ambanimbany eo dia tena nibebaka ny zanak'Israely dia nifadianina mihitsy koa. Dia tamin'izany fotoana izany ny Filistina ny fahavalo izay tena natahorany fa Andriamanitra niady tamin'io fahavalo io nahatokana azy nandresy resy
taridositra ny ala resy teo anatrehana ny fahavalo maro be ny mety ho fahavalontsika mety ho zavatra mamatotra io mety ho fahazaran-dratsy io mety ho asan'ny devoly io mety misy olona mihitsy koa irahan'ny satana tena hamotika ny fiainanao tena hoe mampahory anao mangeja anao mamatotra anao amin'ny fomba maro isan-karazany mety ho aretina io fa izao ny fifadikanana dia zava-dehibe fitaovana omen'Andriamanitra antsika vavaka mafonja ahafahantsika mandresy ireny fahavalontsika ireny ary antsika tsara ravana fa misy tantara ny Marka 5 tsy nety nivoaka le fanamaloto tao amin'ilay zaza dia hoy Jesosy Tompo manao hoe iny karazan'iny dia tsy mba azo avoaka na amin'inona afa-tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanana ihany zany hoe tena mafonja ny herin'ity fifadikanana ity ka mahatonga na dia ny devoly izay miziriziry tsy mety mivoaka ary hivoaka ao anatin'izany fifadikanana zany be dia be ny expérience efa hita tao anatin'izany fa ho lava be ty vidéo ty raha hitsofa volombelona eto ny tenako ny zavatra tsara fantatsika koa fahenina dia hoe mandrava na dia ny impossible aza ny fifadikanana tena misy zavatra ao fiainantsika zao impossible tsy azo atao fa zao rehefa ao anatin'ny fifadikanana anao omen'Andriamanitra exception azo atao ndray le izy ao anatin'izany tantaran'ny zanak'Israely voasoratra any amin'ny Estera 4:4-10 dia miresaka any amin'ny hoe tena nandalo fotoatsarotra ny zanak'Israely nisy ny Hamana izay nikasa hoe amono andripaka ny zanak'Israely ao anatin'ny ray andro rehefa reny Estera io dia tena niantso ny Israely izy ao amin'ny 4:10 manao hoe mandehana vorony jiosy rehetra izay mba ato sosana ary mifadia anina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelona na andro na alina ary izao sy ny ankizy vavy koa hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty ao dia maty zany hoe tena zavatra tsy azo atao mihitsy efa nanosony ny mpanjaka hoe hovonona tokoa ny jiosy rehetrarehetra ary ny didiny lalàna mediana sy ny persiana dia tsy azo vana mihitsy ny lalàna mediana sy ny persiana kanefa dia ary ny tsy azo atao koa miditra anatrehany mpanjaka raha tsy miantso azy ny mpanjaka fa tonga dia maty ianao zany hoe misy zavatra tena impossible be dia be ohatra an'izany ao fa ny fadianina tao anatin'ny antelona ny jiosy ary tao anatin'izany niditra Estera ny viole le lalànany tany satria ny fifadikanana dia nomezan'Andriamanitra anao ny exception manovana dia ny tsy azo ovana aza ahafahanao miditra amin'ny toerana tsy azo hidirana ahafahanao mahazo ny zavatra izay tsy azo an'izao tontolo izao ary ahafahanao mamahy na dia ny zavatra tsy azo vahana aza dia ny didin'olombelona tsy mahatazona an'izany fa rehefa miditra anatin'ny fifadikanana ianao omen'Andriamanitra exception anao amin'ny zavatra izay karakarainao sy ataonao mety hoe tsy azo atao zao zao ny lalàna zao ny fitsipika zao ny raikina sy ohatrany fa rehefa miditra anatin'ny fifadikanana ianao mahazo hatramin'ny exception ianao be dia be koa ny tantara azo resanany amin'izany fa andramo dia ho hitanao ao anatin'izany manala ny sakany eo amin'ny fiainantsika ny fifadikanana zavatra fahafito izay tsara fantatsika dia ny hoe ny fifadikanana dia tena fotoana ihany koa andrenesanao ny antson'ny tompo eo amin'ny fiainanao any amin'ny asan'ny apôstôly 3:13 dia miresaka any amin'ny fiangonana izay ny fadianana zareo tsy nieritreritra eo fa ndao hifadianana dia nivavaka fotsiny araka ny ambara hoe ary raha nanao fanampam-pivavahana ho an'ny tompo sy ny fadianana ireo dia hoy ny fanahy masina atokany ho Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay efa niantsoko azy tao anatin'ny fifadikanana io dia nisy antso nisy olona nandray antso tao nisy olona teny ny fanahan'Andriamanitra nanome mpanompo mahatoky ho an'ny fiangonan'Andriamanitra vokatry ny fifadikanana ary fantatsika tsara zany Paoly zany fa tena olona zany Saoly lasa Paoly misy tatorina izay tena olona nahavita nanoratra ny soratra nahavita tena hoe asa mahagaga goavana tamin'izany asa fanomponan'Andriamanitra zany tao anatin'ny fifadikanana miantson'Andriamanitra azy ary midirina anatin'ny fifadikanana isika fiangonana fa ao anatin'izany miantson'Andriamanitra mpanompo anao ny asany anatanteraka ny hirany fa manana mission maro tokoa n'Andriamanitra eto amin'ity tany izay misy antsika ity ny zavatra fahavalo izay tena tsara fantatsika dia ny hoe mahasalama ny fifadikanana tena mahasalama ary voapirofo ara siantifika mihitsiny fa ny fifadikanana dia manadio ny rà satria ny vatantsika io manko isanandro 24 heures sur 24 7 jours sur 7 dia mandevona foana le sakafo
sakafo zay hoantsika sy zay hoantsika io dia le vonina anatin'ny rahatsika sy ny ohatran'izany any ka ny fifadikanana dia izao manome fitsarana koa na dia ny vatanao aza ajanona mihitsy zany omenao fitsarana omenao vakansa mihitsy zany na dia mitaova anatin'ny vatanao ary tena faly mihitsy mitaova anatin'ny vatanao ny amin'izany satria mba mitsahatra mba makaina koa izy ary tena mahasalama ny fifadikanana mety fahalemena mety azo antsika dia hoe aiza koa raha olona maratra zany dia ahoana tsy tokony hifadianina izy non ny fifadikanana mihitsy no tena mety ho an'ny olona marary mba hanasitranan'Andriamanitra azy ao anatin'izany fifadikanana izany ary fifadikanana io rehefa jerevanao ny Joël 2:2 zavatra sérieux io na dia ny olona mampinono aza dia tena mijanona mihitsy aloha ny mifampitonoana ozy izy amin'ny 9:50 na dia ny zaza minono aza atsovo daholo ny ankizy hatramin'ny zaza minono hifadianina zany hoe na dia zazakely voateraka aza mbola minono dia ray andro aloha raha hoe ray andro ilay fifadikanana dia mijanona aloha dia mifadianina misy be dia be ambarana eo zavatra sérieux io fa tsy hoe dia volony mampitahotra antsika hoe maty ianao raha vao mifadianina eo mikarapoka eo raha vao mifadianina eo fa 70 andro sy 70 alina raha Jesosy Kristy nahavita be dia be ny olona efa nahavita mifadianina raika amby 20 andro 10 andro 7 andro 3 andro ianao ve ray andro dia tsy ho vitanao tena afaka mahazaka an'izany tsara mihitsy ny vatantsika fa ny devolony mampatahotra antsika ny amin'ny hoe tsy mety ny fanontaniana koa dia hoe ahoana raha ohatra ka mihinana fanafody le olona hoe mihinana fanafody traitement le hoe avisiny ohatr'izany ireny raha manam-pinoana ianao ajanony ao anatin'io andro fifadikanana io fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra mahagaga seho an'Andriamanitra aminao fa ny fifadikanana io dia tena fotoana hanovan'Andriamanitra zavatra isan-karazany eo amin'ny fiainantsika io raha mihinanao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra aza misalasala amin'izany akory ny zavatra fahasivy dia ny hoe tandremo nefa riavana misehoseho rehefa mifadianina ary zany nambaran'i Jesosy tompany amin'ny Matteo 4:9-12 manao hoe raha mifadianina ianareo aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay malahelo tarehy ka mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan'ny olona fa mifadianina lazaiko aminareo tokoa fivazo ny valim-pitiany zany hoe rehefa mifadianina zany dia tsy manao hoe fa maninona ianao tao kivikivy dia za mifadianina na hoe fa maninona ianao tao reradreraka tao malemilemy dia za mifadianina aza aseho mihitsy hoe reradreraka ianao fa tena ozy izy hoe ianareo koa izy raha mifadianina dia hosory ny lohanao zany hoe manamboara aboary tsara ny volonao sory menaka ataovy manamboara vola ataovy tintany olona miramirana mitsikitsiky mihitsy ianao ary sasante ny tavanao ozy izy mba tsy ho hitan'ny olona fa mifady ianao fa ho hitany rainao izay ao amin'ny mandingina ary ny rainao izay ao amin'ny mandingina no hamaly ianao hanome valim-bavaka anao anatin'izany fifadikanana izany nampianarin'ny tompo resaka fifadikanana na isika ny mahagaga manko riavana lasa adinodinontsika izany ankehitriny ka atao tsy mifadianina ntsontsika fa tena nampianatra ny amin'ny fifadikanana mihitsy ny Jesosy Kristy tena tokony raha voatra anao zany ka hoe mifadianina dia hoe za mifadianina isaky ny alakamisy dia ozy ny olona hoe tena spirituel be kosa ianao dia fa azonao ny valim-pitianao fa zay ny valim-pitianao tsisy ny azontsao fa zay ny azonao tsy fotoana anehoana hoe za mahery no ianina na hoe za spirituel kokoa noho izao tsy zay la fifadikanana fa tena fotoana mangina io fa avy eo kosa zavatra ataonao amandingina io aseho an'Andriamanitra amin'izay ny valim-bavaka sy ny herin'Andriamanitra ao fiainanao dia hitan'ny olona amin'izay zany ka rehefa manontany izy dia zay an'izao anao vao miteny manao hoe ny fadianina nazy aokon'io ny valian'Andriamanitra tamin'io vavaka io izay zany no zavatra tokony tandremana koa anatin'ny fifadikanana ary farandriavana dia izao manao antsoavo aho andeha resika andesika hifadianina manao antsoavo aminao izay manana olana sarobahana manao antsoavo aminao izay voakejany zavatra maro nandritra ny fotoana maro ny tenako izay miteny amintsika zao maro ny fahazaran-dratsy izay nangeja nandritra ny fotoana maro fa tanatin'ny fifadikanana nanafahan'Andriamanitra tanatin'izany ary tena hoe vita ny fifadikanana du jour au lendemain ozy ny fitenenana dia tonga dia tsy tsaronao ntsony hoe iny zavatra iny namatotranao fa tonga dia tsy nananao mivita amin'izany zavatra izany ntsony ianao mba hery Andriamanitra miasa anatin'ny fifadikanana io Andriamanitra ary miantso atsika sampana miantso atsika fiangonana miantso atsika firenena anao fifadikanana mba ahafahantsika mandray ny famonjena ahafahantsika mandresy ny fahavalo ahafahantsika manakorotana ny programan'ny satana sy mandrava ny asany devoly eo anivon'ny firenena sy eo anivon'ny tokantrano miantso atsika mpivady miantso atsika olona rehetra andesika hanao fifadikanana fa raha mino sika dia ho hitantsika ny voninahitr'Andriamanitra ayantsika tsara lira hoe ny vavaka
manova zavatra ho an'andriamanitra rehetra ny voninahitra